mitongona aminareo ny avana milala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompontsika miarabantsika rehetra natratra ity alahady ity alahady ny Pentekosta ary indray ihany koa raha jerena tsotra fotsiny dia hoe aniversaire ny fiangonana androany zany aniversaire nitsanganan'ny fiangonana voalohany tamin'izany fotoan'izany tamin'ny alalan'ny fandatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra ireo araka hitantsika ny amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy faharoa alahady ihany koa ry havana izay natokana ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo ity alahady ity dia miaraba ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra natratra izao andro lehibe izao ny tenin'Andriamanitra izay akatsika ny afatra ny tompo ry havako dia andeha ny asan'ny apôstôly toko faefatra ka ny andininy faharaiky amby telopolo ihany asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy faharaiky amby telopolo ihany dia andeha mba iombonantsika no mamaky an'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana manao hoe ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana ny tontolo ry havana izay nanoratana n'ity toko faefatra ity miresaka indrindra ny amin'ny Petera sy Jaona satria fomban'i Jesosy Kristy tokoa mankony hatrany am-piandohana mihitsy aza ny maniraka olona raha mijerytsika ilay testamenta taloha teo dia naniraka 70 dia hisafony tany eo ihany koa ilay Jaona rehefa nandeha nirahana ny mpianatra dia nandeha tsororoa ny mpianatra rehefa nozaraina dia i Petera sy Jaona zany nitafiaraka Petera sy Jaona nitafiaraka ary ny mahagaga amin'ilay Petera sy Jaona ny olona tsy mitovy toetra foana ho mandrakariva nitafiaraka mba jerena hoe mpivady mba jerena hoe toetranareo mivady ny Petera sy Jaona zao dia izany mihitsy Petera olona tena mafimafy mozamozatra Jaona lemalemy fa na Jesosy Kristy fitiavana izy fa neny Petera kidrakidra lava nefa izy reo lahy nitafiaraka eto ina moa ry havana malala ny zavatra amin'izay hoe dia izao rehefa nirahana tory ny filazantsara i Petera sy Jaona dia nanao fahagagana tao an-tanàna izy ary tsy zaka ny mpitondra fanjakana zany satria lasa nanaraka azy ny olona satria nahery ny asa fitoriana ny filazantsara vokatr'izay dia tsy maintsy natao an-trano mahaizina moa izy ireo any fatorana izy ireo satria tsy nahazo nitoriana ny filazantsara kanefa njoro hatrany izy raha mijentsika amin'ny andininy fahavalo dia miteny mihitsy Petera mitena mpitondra fanjakana Petera ao amin'ny andininy fahavalo ao eto ry havana malala dia entina hanehoana n'ilay Andriamanitra manam-pahefana amin'ny tontolo no aseho an'ity soratra masina ity ary izany no hevitra iainantsika manomboka amin'ity volana Jona ity manam-pahefana ahoana moa fa tsotrany tsy tadidiko mampanjaka ny fahefan'ny tompo ary izany no nasehoany tamin'ny alalan'ny Petera sy Jaona dia teny foana hoe Jaona Petersy fa moa Petera sy Jaona le izy io koa mahagaga fa tsy haiko hoe inona nahatonga le olona nanao le Jaona Petersy taty aoriana fa Petera sy Jaona nitafiaraka inona ry havana malala ny lesona izay asehoan'ny tenin'Andriamanitra antsika voalohany amin'izao dia hoe mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka manintsana ny faharatsiana rehetra manintsana ny faharatsiana rehetra eo amin'ilay etapany voalohany dia hoy izy ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany misy teny anankiroa ry havana malala izay manandanja ao anatin'io fehezanteny andihateny io ny voalohany dia hoe nivavaka izy ary ny faharoa dia hoe niovitrovotra ny trano raha mijerytsika ny teny grika miresaka n'ilay hoe vavaka dia hoy izy hoe dinomai izany hoe nifona zay le resahany eto le hoe mivavaka nifona rehefa nifona ireto mpianatra reto hita moa zany tsy fantatrao inona nifona ny zalahy reto fa ny asa nataony nefany dia tena hoe nahomby fa na izany azy dia nifona izy ireo ary nivokatra izany fifonany izany dia niovitrovotra ny trano le niovitrovotra eto dia nihevitra ambadika ny tiany resahany nanintsana mihitsy Andriamanitra satria ny olona mifona dia nanota ary naovitrovotra Andriamanitra mihitsy ilay trano mba hintsana ny tsy fahatanterahana rehetra eto ry havana malala ny zavatra sehon'Andriamanitra dia hoe nahintsana Andriamanitra avokoa ny faharatsiany reto
mpanompony reto satria amin'ny maha-olombelona tokoa reha avana malala mety misy ny fahotana ary zany mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny mandrakariva tsy misy marina na dia ray akory azy ary zany mahatonga atsika isan'andro san'andro mila mibebaka sy mifona indraindray misy olona manamary tena ny ry havako hoe za olona sady tsy nangalatra ny tsy niteny ratsy sy nanao ninona ko ahoana ny fona zany ka zany nanota fa ny rivotra iainanao dia efa inona rivo-pahotana ry havana malala zay no mahatonga an'Andriamanitra miteny amintsika mandrakariva mibeba mandrakariva ary Jesosy Kristy dia nanana an'izany fitenenana zany andaotsika hibebaka nefa Jesosy Kristy ary zany ao anatin'ny fibebahana ry havana malala no antsanan'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka manitsana ny faharatsiana rehetra todika mpandray fanasan'ny tompo ary havako anisan'ny fanekena zay nataonao zany voavelany ny eloko ary azoko ny famonjena nahitsana Andriamanitra ny fahotanao fa ndraindray enao indray no miverinao amin'ilay fahotana ka manandratra n'ilay fahotana ao amin'ny tenanao fa navaozana ry havana avaozan'Andriamanitra indray sika mpandray mifanasan'ny tompo amin'ity anio ity avaozan'Andriamanitra indray sika mpandray mifanasan'ny tompo amin'ity anio ity ekeo ahitsan'Andriamanitra ry havana tsy fahatanterahanao rehetra eto tsy mijery an'izy ianao fa ianao sy ny tompo aloha za mpandray mifanasan'ny tompo nefa mbola za mpandray mifanasan'ny tompo nefa mbola dia mifony ao anatrehan'ny tompontsika ry havana fa rehefa mifony ao anatrehan'ny tompontsika dia eo miovitrovotra ny trano ny fotsika izay feno faharatsiana ka hitsan'ny tompo avokoa ny fahotantsika rehetra zany ry havana nahatonga an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary rehefa maty Jesosy Kristy na zavatra niseho nisy horohorontany nanitsana ny fahotana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy matoa aiso ho anao ry havako izany Jesosy Kristy izany aza velanao hiverina eo amin'ny hazo fijaliana indray ny tompo fa tena raiso ny fahasoavana amin'izao andro ny fanahy masina izao manitsana ny faharatsiana ny tompo ry havako ny faharoa ry havana malala izay ampianarin'ny ten'Andriamanitra antsika dia izao mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka manome anao ny fanahy masina eo amin'ilay andininy manaraka eo dia hoy izy dia feno ny fanahy masina izy rehetra le hoe feno eto dia tena hoe hipoka mihitsy hipoka zany hipoka zany tsisy asiana nininona tsony ary tahaka ny ranoray vera ianao amin'izany fotoana izany ny ranoray vera rehefa asianao coca ka fenona ohatrany amin'ny faratapony mbola afaka ampidirana rano ve ao tsy afaka tsony ny zavatra nataon'ny tompo zany eo amin'ilay ambony dia izao nanitsana an'izay ranoray veranao fahotana zay mihitsy izy ary rehefa nahitsa ny tompo izay fahotana izay dia omeny amin'izay ianao lay fanahy izay ameno anao amin'izay eto ary ny fanahy ry havana malala rehefa miresaka mankotsika eto anatin'ny baiboly malagasy rehefa miresaka ny amin'ny hoe fanahy dia fanahin'Andriamanitra na fanahy masina foana ny resahany azy fa misy karazany anankiroa farafakely ny fanahy io ny anankiray atao hoe dynamise ny anankiray atao hoe pneuma le dynamise dia hoe tena hery manosika fa le pneuma zay ampiasain'ity soratra masiny ty etony hoe dia izao lay rivotra ary ny anton'ity rivotra ity dia izao rivotra mampisy dikany io zay le fanahy resahany eto rivotra mampisy dikany tahaka ny tany am-piandohana rehefa nomen'Andriamanitra ny rivotra ny olona dia lasa velona izy ary zay no mampisy dikany ny zava-mananaina fa rehefa tsy nomen'Andriamanitra ny rivotra zay pneuma io ny olona dia tsy misy dikany izy zany ary avy amin'io ny ry havana malala nahazo ny anarana hoe pneu misy rivotra ary ny pneu rehefa tsisy rivotra dia atao iny anaovana feu de camp na anaovana barazy rehefa misy grevy tsisy ilaivana azy tsony fa rehefa misy rivotra io pneu io afaka mitondra ny fiara afaka mitondra ny bisikileta afaka mitondra ny zavatra rehetrarehetra ianao koa ry havana malala rehefa misy rivotra ianao dia misy dikany ianao zay ny rivotra resahany eto ny fanahy masina fa so dia rivotra hafa ndray
ny sasana zao efa rivotra hafa ndray mieritrereta raha te hisy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ianao ry havana dia hoy soratra masina raiso ny fanahy masina ary zany le Jaolina toko 20 na elokiza no avelanareo dia ho voavela izany fa raha niza na niza kosa ny tsy ho avelanareo dia tsy ho voavela izany ary Jesosy Kristy sarotiny amin'ny fanahy masina io sarotiny amin'ny fanahy masina Jesosy Kristy ary ny teny mihitsy izy raha misy ozy izy anao teny anohatra ny zanak'olona mety ho voavela eloka ihany fa zay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy dikan'izany ry havana malala dia izao raiso ny fanahy masina fa io no mampisy dikany antsika kristianina raiso ny fanahy masina fa io no ahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra raiso ny fanahy masina fa io no ahafahantsika manomana ny mandrakizay antsika ry havana fa indraindray heverintsika ho zavatra tsy misy dikan'izany fanahy masina izany indraindray heverintsika ho zavatra tsy dia manahoana loatra izany fanahy masina izany fa tadio ry havako fa zao vaninandro iainantsika izao dia vaninandro ny fanahy masina izao ary ao aorianan'izao aza manantena tsony tsy misy tsony ao aorianan'izao fa efa vaninandro farany izao izany ry havana malala ny mahatonga atsika ampianarin'ny tompo eto mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka manome anao ny fanahy masina ny anjaranao dia ny maninona mandray ianao raha te hisy dikany ianao ry havako dia raiso ny fanahy masina amelona anao anome fanantenanao anao mirongatra be manko izao hoe alajaza ary fanolalina ry sisisisisa dia zao ry havako ny teneniko anao samy manana ny vahaolana izao tontolo izao misy miteny hoe mitondra briquet sy sigara ianao dia amin'izay tsy alainy zany io fa hoe foka sigara dia tsy ilainy nitaova tsy ry havako fa ho anao kristianina dia zao ny fanahy masina aza menatra mihitsy manome ny fanahy masina ny zanakao rehefa mivoaka ao an-trano izy satria fahefana nomeny tompo anao zany omeo tsodrano ny zanakao dia tsodrano avy amin'Andriamanitra isaky ny voaka ao an-trano izy dia tonohony ihany ny fiadanany tompo fa zany ry havana ny fiarovana tsara indrindra ampianaran'ny tenin'Andriamanitra ho atsika ny fahatelo sady farany izay ampianaran'ny tompo ry havana dia izao mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka maniraka azy hitory ny filazantsara jereo tsara rehefa nividena mihitsy ny tao anatinao dia nasian'Andriamanitra fanahy masina ary rehefa nomena fanahy masina eo dia nahazo hery vaovao ianao ary rehefa nahazo hery vaovao ianao dia eo ianao ilay iran'Andriamanitra amin'izay hitory ny filazantsara andehantsika mba hifanentana kely ry havana ataontsika an'izao ty fizarana fahatelo sady farany ity za miteny hoe mampanjaka ny fahefan'ny tompo dia ianao miteny hoe ka maniraka ahy maniraka anao maniraka atsika zay za miteny hoe mampanjaka ny fahefan'ny tompo nareo miteny hoe ka maniraka ahy maniraka anao maniraka atsika dia zao ny anaovantsika azy tondroy mihitsy maniraka ahy maniraka anao zay mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka averina farany hoe mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka aninona hitory ny filazantsara ry havana malala ao amin'ny tompo fohy kely ty fizarana fahatelo ity ary tonga dia ho tonga fiainanao anao zany ny olona rehefa manany fanahy masina ry havana dia lasa voajanahary ao anatiny ny fitorianany filazantsara tsy mila terena izy tsy mila vizonana izy fa rehefa manany fanahy masina ianao dia ny zava-dehibe ao anatinao dia niny hitory ny filazantsara anao ny sitrapon'Andriamanitra hiazakazaka amin'ny asa fanompoana samihafa izay omeny tompo anao ary io dia zao tsy amitahotra fa amin'inona ho izy amin'ny fahasahiana rehefa manana ny fanahy masina ianao dia lasa sasay ianao samitory ny filazantsara ianao ary tahaka ny nataon'ny Petera eo amin'ny 9:9 dia tena nanana fahasahiana ane Petera teo anatrehan'ireto mpitondra fanjakana dia hoy izy ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy lo olona raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombona reo teo amin'ny hazo fijaliana mafy zany
ary zany avana malala le fahasahina angatahana amintsika ankehitriny milanao ny firenena riavako, milanao ny fiangonana, milanao ny ankonana. Aoka hijory ianao, mijoroa vavolombelon'i Jesosy Kristy ary aoka haritra hatramin'ny fahafatesana isika. Zavatra telo riavana nomeny Tompo anao dia izao: mampanjaka ny fahefan'ny Tompo ka manintsana ny tsy fahatanterahana rehetra. Mampanjaka ny fahefan'ny Tompo ka manome anao ny fanahy masina izay ahatonga anao hisy dikany ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fiarahamonina, ary ahafahanao manomana ny hoavinao. Mampanjaka ny fahefan'ny Tompo ka maniraka anao hitory ny filazantsara aza mandraraka ilomby andory havako. Fa matoa ianao natsoa ny Tompo dia atokisa ny Tompo ianao zany. Noho izany aza mivadika amin'ny Tompo, andehana avao ny fanoloran-tenantsika isika riavana. Izy zao rehefa avy eo ny rakim-pifaliana, rakim-pahasoavana, izay rehetra nandray fahasoavana dia tena hanao izay ho afany mihitsy ahafahana manatanteraka an'izany rakim-pahasoavana izany. Dia izao raha isika ilay tenin'Andriamanitra etsy ambony etsy, tena ataovy miovitrovotra mihitsy ny paosinao androany. Mety hoe vola majinika ny koritsanao tsy maninona, fa hajanony ireny, fa ilay tsy maneno alefa any. Fa fahasoavana nomen'Andriamanitra anao izao Pentecote izao riavana malala, mba hahafahanao manavao indray ny mahampandray ny fanasan'ny Tompo anao, raiso ny fanahy masina. Fa izany riavana no fanomezana tsara indrindra omen'Andriamanitra anao. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra riavana, fa ny teny kosa dia mba ho fiainana ho antsika isan'andro isan'andro. Amen.